Ny resapako no hanombohantsika voalohany ny zavatra izay hozarentsika ato anatin'ity video anankiray ity. Tsy nandroaka fako intsony ny mpiasan'ny SMA. Nitsahatra nanomboka omaly ny fandraofana fako nataony kamiam-potoana fako noho ny fitokonany ireo mpiasan'ny SMA. Nilaza izy ireo fa tsy nandray karama ara-dalàna izy ireo ary iharany teritery ihany koa. Mitaky ny fialan'ny tale generalin'ny SMA izy ireo ary tsy iverina handroaka fako raha tsy mivahiny olana. Fa ireo mpiasan'ny Sodiaty kosa dia mangataka iasam-pilaminana na ireo mpiasan'ny Sodiaty. Mpiasa eo anivony vondrona Sodiaty anarivony no mangataka ny hiasam-pilaminana. Mangataka ny hijereny fanjakana ny fanangejana ny kontin'ny orinasa amin'izao izy ireo izay tsy ahafahan'ny orinasa mandoa ny karama. Takiany izy ireo ihany koa ny tsy hampidirana ny resaka politika amin'ny fampihodinana ny orinasa izay mamelona olona amanalina. Teny tamin'ny Galaxy Andrahary kosa ireo Gen Z, Gen X, Gen Y tonga teny antoerana izy ireo nanao antso amin'ny fanavotana ny firenena. Nanao antso avo sy nanaitra ny mpiray tanindrazana aminy moa izy ireo nilazany hoe ny vahiny indray no mahavita miady ho an'ny tanindrazantsika, ny vahiny indray no mahavita miakatra fitsarana noho ny fiarovana ny tanindrazantsika. Tsy mahatsapa-menatra ve isika malagasy amin'izany zava-misy zany hoy ny hafatra izay nambaran'izy ireo. Ndeha mo arantsika kely ny antso avo sy ny fanerana izay nataon'izy ireo izay mentefa tanteraka amin'ny malagasy izay mpiray tanindrazana amin'izy ireo. De nisy rahalahy vahiny anankiray tonga teto Madagasikara de nasan'ny teny marina hoitapoko hitapirenena. De io namana io ndray zay tsy iza fa idilana influenceur vazaha no nosamborina no torin'ny asa ka eninay fa hiakatra parquet izy amin'ny alatsinainy. Etona zany dia mamerina izay miantso atsika malagasy le tompoko fa ny vahiny indray no miady hiakatra fitsarana ho atsika. Ataoko angamba fa tokony malala menatra, tokony mba menatra itsika ho miantso atsika ho avy maro amin'ny latsinainy anoana andilanina eny amin'ny parquet anosy de mba hitaky ny fanovana satria ny ady tokoa mantsy dia mbola tsy vita. Zao ny ady vao tena manomboka ary mafy mihitsy ny ady amin'izao fotoana zao de mangataka atsika re tompoko mba ho avy maro amin'ny latsinainy eny amin'ny parquet anosy anoana anidilanina ao anatin'izao raha fiadivana vahiny ho atsika malagasy tompony Madagasikara izao. Sotra indrindra tompoko. Ino moa ny antso avo sy ny fanerana izay nataon'izy ireo? Raha fintinina moa ny zavatra izay nambaran'izy ireo dia ny hoe ny vahiny indray dia mahavita miady amin'ny vahiny noho ny fitiavana ny Madagasikara. Fa isika malagasy tompo tany dia tsy mahavita miady amin'ny vahiny, tokony ho menatra amin'izany zavatra izany isika koa dia mijoroa mahasahia fa lehilahy isika ary tompo tany. Andriamatoa Hajaina commissaire divisionnaire de police Tsaramonina Ravony Jean Victory no tale generalin'ny polisy pirenena no tanterahana ny 1 novambra 2024 tao amin'ny sekolin'ny pirenena ambony hoan'ny polisy Ivato ny lanonana fandraisana fibekona nataon'ny tale generalin'ny polisy pirenena vaovao Andriamatoa commissaire divisionnaire de police Tsaramonina Ravony Jean Victory. Tazana nanotrona ny fotoana niaraka tamin'ny mpanolotsaina avo eo anivon'ny fiadidian'ny fanavoazan'ny republika mo Andriamatoa general Nelson René de Roland ilay ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ary ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta malagasy. Nilaza mazava mo Andriamatoa Todisoa Andriamampandriny hoe ny fanabeazana ny lakilen'ny fampandrosoana tena ilain'ny firenena ny manampahaizana ka anisan'ny sosiology mandinika ny fiarahamonina, mandinika ny fiainam-pirenena, ny tontolo politika sy ny kulturaly. Ny fanabeazana hoe izy no lakilen'ny fampandrosoana ka vonina hanome tanana ny fanjakana ny sosiology satria tsy manaraka ny toetrandro intsony ny programme mpampianarana izay miainga any ifotony hatraty antampony. Nanambara ihany koa Andriamatoa Todisoa ny hoe tsy misy intsony ny education civique, tsy ampianarina ny harena sy ny zava-misy eto ahafahany mitrandraka ny harena izay misy ao aminy ary ahafahany ihany koa mamorona asa ho azy sy ny fiarahamonina misy azy. Tokony hapetraka ny plan national de l'éducation ary tokony hisy foana ny fanohizana ireo zavatra hita fa tsara sy ny fitohizam-pahefana fa tsy izay napetraka dia potehina avokoa. Nanambara io mo Dr Todisoa Andriamampandry
ilay raim-piah ara-pedagojika ny andiany soatily izay nahazony maripahaizana lisansy sy falilo mamiratra nahazony master teo anivony sampana sosiolojia. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavy ny resaka hametra beloma izay ay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.